Nehemia toko 5. Ary nitaraina mafy ny lehilahy sy ny vadiny ny amin'ny jiosy rahalainy. Fa nisy nanao hoe, maro izahay mba mizanakay lahy sy mizanakay vavy, koa tahazo vary izahay mba ho aninay ivelomanay. Ary nisy koa nanao hoe, ny taninay sy ny tanimbolombokay ary ny tranonay dia efa nataonay antoka, koa tahazo vary izahay noho ny mosary. Ary nisy koa indray nanao hoe, efa nisambom-bola izahay andoavana ny hetran'ny mpanjaka, ary ny taninay sy ny tanimbolombokay no nataonay antoka. Kanefa mba tahaka ny nofon'ny rahalanay ihany ny nofonay, ary tahaka ny zanany ihany ny zanakay. Fa na dia izany aza, indreo izahay manetry ny zanakay lahy sy ny zanakay vavy ho andevo, ary ny sasany amin'ny zanakay vavy dia efa andevo rahateo. Nefa tsy manan-koety manafitra azy izahay, satria lasa ny sasany ny taninay sy ny tanimbolombokay. Dia tesitra indrindra aho raha nandre ny fitarainana sy izany teny izany. Ary ny hevitra tao am-poko aho ka dia nananatra mafy ny manan-kaja sy ny mpanapaka ka nanao taminy hoe, samy mampanana zavatra amin'ny rahalahinareo avy ianareo. Dia nanendry fiangonana lehibe aho hitsarana azy. Ary hoy izao taminy, izahay arak'izay tratry ny nanananay dia efa nanafitra ny jiosy rahalahinay, izay efa namidy tamin'ny Jetilisa. Fa ianareo kosa, moa hivarotra ny rahalahinareo va? Ka amidy aminay va izy? Dia siny izy, fa tsy hitany izay havaliny. Ary koa aho, tsy tsara izao ataonareo izao. Moa tsy tokony handeha amin'ny fahatahorana an'Andriamantsika va ianareo, noho ny faharatsian'i Jetilisa fahavalontsika? Izaho sy ny rahalahiko ary ny zatoviko efa nampanana vola sy vary taminy, koa masiana ianareo. Aoka re afoitsika izany trosy izany. Eny, masiana ianareo. Ampodio aminy anio ihany ny taniny sy ny tanimbolobony sy ny tany olivany sy ny tranony sy ny mampahazato ny vola sy ny vary ary ny divay sy ny diloilo izay nampisaboanareo azy. Dia hoy ireo, eny, ampodianay izany. Ka tsy haka na inona aminy izahay, fa hanao arak'izay lazainao. Dia niantso nibesorona aho ka nampihanihany ireo hanao araka izany teny izany, sady nanakopaka ny lambako teo am-pofoko aho ka nanao hoe, ho tahaka izany anie no anakopahan'Andriamanitra ny olona rehetra izay tsy mahatanteraka izany teny izany, hiala amin'ny tranony sy ny vokatry ny asany. Eny, akopaka ka ho foanana tahaka izany anie izy. Ary ny fiangonana rehetra nanao hoe Amen, sady nidiran'Andriamanitra izy. Ary dia nanao arak'izany teny izany ny olona. Ary koa hatramin'ny andro nanendrehanay ho gôvernora amin'ny tany Joda, dia hatramin'ny taona faha-20 ka hatramin'ny taona faha-30 nanjakan'ny Artaxerxesy, dia 12 taona izay izaho sy ny rahalahiko tsy mba nihinana izay anjara fiveloman'ny gôvernora. Fa ireo gôvernora fahiny izay teo alohako ireo dia nahavaky tratra ny olona ka nampandoa azy anina sy divay ary sekely volafotsy 70 koa. Eny, na dia ny zatoviny aza dia nisetrasetra tamin'ny olona, fa izaho tsy mba nanao izany noho ny fahatahorako an'Andriamanitra. Eny, izaho naharitra nanao io mandy io ihany, sady tsy nividy tany izahay, ary ny zatoviko rehetra dia voango nanao ny asa. Ary teo amin'ny latabatro nisy jiosy sy mpanapaka 50 afa-tsy izay nakeo aminay avy tamin'ny firenena manodidina anay. Ary ny namboarina ho ahy isan'andro dia omby iray
sy ondry matavy enina ary vorona koa. Ary indray mandeha isakafo holoina dia nasiana divay samihafa betsaka. Nefa na dia izany aza dia tsy mba nitaky ny anjara fiveloman'ny governorao ao, satria efa navesatra mafy tamin'ny vahoaka ny asa nataony. Tsarovy aho ka soavy ry Andriamanitro, arak'izay rehetra nataoko ho an'ity firenena ity.